Makasika an'izay raharaham-pifidianana izay hatrany dia nitondra ny fomba fijeriny makasika ny raharaham-pirenena ihany koa ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena06CP nambaran'i mopera Thierry Raharison ary fa ao anatin'ny tetezamita demokratika Madagasikara matoa maro be toy ireny ny kandida hilatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Vola ravavy tsirako torson. Marika fa anaty tetezamita demokratika amin'ny firenena ny visin'ny kandida maro ny fitombon'ny antoko fivavahana samihafa tetikasa maro be fampelezan'ny baovao betsaka ary ny fitsirian'ny fiarahamonim-pirenena samihafa hoy mopera Thierry Raharison avy amin'ny 06CP. Tamin'izany dia efa name karazana fampitandremana ihany izay ohatra hoe tsisy niaino angamba le izy hoe raha ohatra ka zao fahazarana amin'ny fanaovana kolikoly, fahazarana amin'ny resaka fampanjanam-bola, amin'ny fahazarana fanaovana trano izao no mitohy dia izy korotambe matsiravina eto amintsika ka na tamin'izay azy dia niteny hoe na ho 5 taona na 10 taona atsika nitotavoaka anatin'izay mpiazavatra izay satria tena aretina mikiky atsika mihitsy izay ilay voalaza hoe kolikoly, trano sy ataontsika hoe fanodikodinana ny fomba kitapom-bola mpanjakana, kitapom-bolam-bahoaka izay. Ka fahitana ilay fifidianana amin'izao fotoana izao raha lefa fanamariana imbonanay miaraka amin'ny repenekitra 06CP aty Afrika sy Madagasikara dia hoe i Afrika sy Madagasikara zany ao anatin'ilay antsoina hoe tena anatina transition demokratika, miezaka mba ho demokratika. Inona mahatonga ilay tena izany dia hoe miala tany amin'ny fanjanahantanytsika mivadika makao amin'ny fanjanahantany amin'ny endro vaovao dia mivadika makato amin'ilay hoe fanjakana nentina toka nentina toka miditra makany amin'ny fanjakana hoe entin'olona maro. Izay mpiazavatra izay zany tena mila fitandremana be dia be mihitsy satria ohatrany miara-dalana amin'izay le fa olona maro fa atoko maro, olona maro zay zao le hoe kandida maro zao. Araka ny hevitry mopera Thierry Raharison dia ny fifidianana dia tokony miara-dalana amin'ny fampihavanana izay ataon'ny FFKM sy ny fibebahana. Ankoatr'izay dia nambara mopera Thierry Raharison ihany koa fa misy ny andraikitra izay tokony tsy adin'ny mpifidy. Nantantaran'ilay kandida tany aloha zavatra efa nataony tany aloha sy mbola ataony amin'izao fotoana izao ary ihany koa hoe iza sy zavy ny manohana azy na ihany koa iza sy zavy ihany koa ny mamatsy vola azy. Eto ihany koa misy fanamariana petraka ihany koa amin'ny teny hoe bailleur de fonds. Raha misy bailleur de fonds azadiny fa ny teny hoe bailleur de fonds, teny hoe bailleur dia olona mampanofa. Ny hoe bailleur zany hoe mampanofa. Zany hoe raha mampanofa izy dia mihina manateny izy fa azo tombony. Ka tsy maintsy mailo zany tsika mpifidy hoe iza mamatsy vola an'ireo kandida ireo ary hoe inona sy navy no antonantony hamatsiany vola n'ilay kandida. Mba tsy hahatonga antsika ho lasa hoe miraitsy-kombakomba ny fivarotana ny tanindrazana. Heveriny mopera Thierry Raharison fa zava-dehibe ny fisian'ny famezan-toko izay narosony Bianco tamin'ny kandida ary heveriny fa tokony hanaja izay soniana taony rehetra ahafahana mampandroso ny firenena.